Ifarana amin'ity taona ity kosa ny fotoana omena an'ireo orinasa mpifandraisana eto Madagasikara mba hanoratany an'ireo mpanjifa ny ara-dalàna. Samy navita izany ireo orinasa mpifandraisana efatra misy eto amintsika raha araka ny tatry ny Artec na manam-pahefana ho amin'ny fampanaran-dalàna ireo teknôlôjia mpifandraisana izay tafaresaka tamin'ny Andriamas sy Doda Rajarinjato. Manodidina ny sivy tapitrisa ireo mpanjifa amin'ireo orinasa mpifandraisana efatra misy eto Madagasikara. Ny 7% nefa no navita ny soratra anarana tamin'ireo karta SIM azy. Izany hoe nampanara-dalàna ny fifandraisany. 10% amin'ireo no mbola andrasany noho izany. Raha araka ny tatitra avy teny nivon'ny Artec na manam-pahefana ao amin'ny fampanaran-dalàna ireo teknôlôjia mpifandraisana. Voalohany aloha dia ahafahana manana ny atao hoe antotanisa na moa zany ny base de données mazava amin'ny mpampiasa telefônina sy ny ampiasana azy. Faharoa resaka fandriampahalemana. Iny fandraisantsika matetika hoe ny ministeran'ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny teknôlôjia zany dia mandray anjara mavitrika amin'ny fanatsarana ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana amin'ny fandriampahalemana eto amin'ny firenena zany. Ankoatra ny fanoratana karta SIM dia naramaso ihany koa ireo finday mivezivezy ampiasain'ny mpanjifa eto amintsika. Mbola ao anatin'izay le hoe renforcement na contrôle eto amin'ny firenena zay dia misy tinaviny réflexion zany izy amin'izao fotoana zao ny ahafahana ataontsika hoe mahafeha ireny telefônina tsy manara-penitra ireny eto amin'ny firenena satria voalohany misy telefônina miditra tsy manaraka ny ataontsika hoe circuit normal nefa tonga ampiasain'ny olona eny amin'ny réseau eny. Efa mihoatra 520 isan-jato izy io zao. Tsy hijanona ohatrany ny asan'ny Artec raha araka ny fanazavana hatrany fa isan'ny fidinana tampoka eny amin'ireo orinasa mpifandraisana efatra misehatra eto Madagasikara ireo mba hanamafisana fanaraha-maso ireo mpanjifany avy.